Tsy nampaninona ireo ankizy notoloran'ny fikambanana fity fanomezana intsony na tsy azo kilalao azy amin'ny krismasy izay no ambetenin'ireo mpianatra 420 raha nahazo ireo fanomezana natolotra matoa mialy Rajoelina filohan'ny fikambanana fity tao anatin'ny hetsika faha-4 anamariana ny noeliny fikambanana fity tamin'ity taona ity. Tamin'ity androany ity ary dia ireo mpianatra tetsy amin'ny EPP Andraninahoatra miisa 700 no notsidian'ny fikambanana fity voalohany. Tao anatin'ny fanomezana natolotra azy ireo moa dia nahitana kitapo, kiraro ary vatomamy sy biskuit. Tsy nandeha irery ihany koa moa ny fikambanana fity tamin'izany fa niaraka hatrany tamin'ny dadabe Noely. I don't want a lot for Christmas. One thing I need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. I just want you for my own, more than you could ever know. Make my wish come true. Ho an'ny eto amin'ny EPP Andraninahoatra izay isan'ny EPP efatranany eto amintsika, 430 taona nisina dia azo lazaina ho isan'ny toeram-pampianarana mamokatra indrindra izy satria 700 hatrany ny tahapahafahana amin'ny fanadinana CEPE tao anatin'ny 3 taona. Fantatra nefa fa tsy ampy sakafo sy fitaovana ny ankamaroan'ireo mpianatra ireo. Sambany tokoa raha namafisan'ny taletsekoly no nisy ny fijerena manokana ireo ankizy iraisy ny antanana amin'ny havanin'andro krismasy tahaka izao. 300 ankizy mianatra eto mantsy raha ny fantatra hatrany dia saika tsy manao kiraro ary tsy manana kitapo avokoa. Ilain'ilay ankizy tokoa satria mpianatra ireo voalohany indrindra dia mila hoe misy amin'ireo anke tsy mikapy na kapa ara tsy ananan'izy ireo zao dia misy ara tsy manana kitapo akory. Dia tena hitako hoe zavatra ilaindry zareo mihitsiny amin'ny fiainan'izy ireo amin'ny maha-ankizy mpianatra azy zany zavatra tolotry ny fikambanana izao. Taorian'ny teto Andraninahoatra dia niazo indray ny EPP Andohatanjo ny delegasion'ny fikambanan'ny fity niaraka hatrany tamin'ny dadabe Noely. Ankizy miisa 435 indray no tolorana fanomezana tamin'izany. Napoizin'ireo ankizy izany tolotra izany ary nambaran'ireo tompon'andraikitry ny sekoly fa tena hafa kely tokoa ny noelin'ity sekoly tantaniny ity tamin'ity indray mitoraka ity. Dia ankizy atao hoe sahirana aloha izany sahirana amin'ny sakafo, sahirana amin'ny fitafiana. Dia nefa ireo izany misy fiantsaikany ihany eo amin'ilay dia eo koa fitaovana misy fiantsaikany ihany eo amin'ilay fianarana izany rehefa tena hoe ihany. Ary zao tsika zany amin'ilay tena période de soudure dia tena ao anatin'ny tena hoe crise mihitsy zany na ilay ankizy mianatra ty indraindray tsy misakafo fa dia misy misy moa zany hoe kantina miay ihany tsy any sekoly akory fa ny sasatsasany amin'ireo mpianatra ireo. Dia ny fitaovana koa moa zany mba voasoroka kely ihany. Zao moa zany fahatongavanareo zao dia krismasy be. Krismasy tena hoe hafa aminay EPP Andohatanjona zany ty ikirarony ankizy. Misy koa fanomezana hafa efa fantatra ny kitapo, ny bonbon sy biscuit hafa mihitsy amin'izay krismasy hatramin'izay krismasy ilay Andohatanjona.
Ankizy telo no nanana fahasembanana teto amin'ity toeram-pampianarana ity saingy tsy noavahan'ny fikambanana fity izy ireo ary kilalao no natolotra azy ankoatra ny kitapo sy ny vatomamy tahaka ny fano ilay tovovavy kely manana olana hatrany amboka teo amin'ny tongony havia. Avany amatana joel misaotra. Le mahazo anazy zany efatrany amboka dia nanomboka nampianariko izy tamin'ny misy manko ireo double dia miakatra mitombo araka amin'ny fahalebiazany le tongony fa izy tsy possible manao kiraro aloha izy dia izay no nataon'zareo hoe sy hoe mena anazy. Tokomary no nataon'ireo ankizy ny fikambanana fity tamin'ity androany ity isan'izany ny hoe tsy mampaninona intsony tsy hitondra kilalao azy ireo azy dadabe Noely amin'ny krismasy ho avy izao. Tsy malahetso vafaly efa nahazo raha tsy mahazo ary amin'ity vafaly efa nahazo Zara mahazo ary tsy mahazo dia faly foana satria efa nahazo taty ampianarana. Tena tsara be, tsara sady le lamody amin'izao mihitsy. Biscuit dia chocolat dia bonbon dia kiraro fa tiako be le kiraro fa mitovy amin'ny kirarony Drogba. Ohatrany miloko maitsomaitso miloko fotsifotsy fa ampy tokoa izay menareo fa misaotra anareo bebe kokoa izay mpianatra etaon'ny EPP. Misaotra tena misaotra aloha izy aloha tsara fanahy tena tsara fanahy izy. Sady tsara fanahy izy ny manome zavatra ny mpianatra rehetrarehetra. Sady tsara fanahy izy no tsara saina no tena tiana izy. Fa teo ihany koa ny fanolorana fisaorana an'ilay reny tsy nanadino azy ireo. Miarabanao izay mpianatra rehetra tonga sy eto amin'ny EPP Andrano ohatra. Faly izahay satria tsy tonga hijery anay fotsiny ianao fa mitondra fanomezana, misaotra, mankasitraka, mankatelina ary neny fa lehibe izao ataonao aminay izao. Ny tokony menay hiezaka izahay ho valim-potia atolotray anao. Manaraka izany, ity misy fanomezana kely atolotray anao. Tsy ireo mpianatra ihany moa no nahazo fanomezana avy any amin'ny fikambanana fity fa hatramin'ireo mpampianatra ihany koa izay nahatratra 320 tamin'ireo toeram-pampianarana roa no lalovan'ny fikambanana ireo. Tao anatin'ny tsikitsiky sy fanantenana ny mbola iaona no nisara Andriamatoa Mialy Rajoelina sy ireto ankizy miisa 420 sy 1000 ireto ny tamin'ny androany.